atao hoe antibiotique dia fanafody anankiray izy io izay miaro amin'ny micro-organisme na ireo microbe izay tafatsofoka anaty vatana ary miteraka aretina maro eo amin'ny vatana. Misy ny fanafody natao hoe antibiotique ciblé ary misy koa ny atao hoe antibiotique à large spectre. Izay mihitsy ny antony tokony andalovantsika dokotera zany mahafahana préciser an'ireo fanafody ireo inona ny tena fanafody mety aminao. Dia any anaty fitiliana ny amatarana an'ireo karazana micro-organisme ireo. Dia izay indrindra no tsara ny fanatonana n'ireny dokotera ireny amatarana hoe inona le micro-organisme ary inona zany ny antibiotique mifanaraka amin'ilay micro-organisme. Izay indrindra ny tsy hinanantsika hoe vao mikohaka kely ianao na marary kely lohanao dia tonga dia inana le antibiotique so tsy fantatra mazava zany raha tsy ny dokotera ihany namatara no mahafantatra. Sy ny natao hoe fanafody à large spectre na ny hoe antibiotique à large spectre dia misy ireo antibiotique izay ciblé zany. Ny antony mahatonga antsika tsy hinanantsika an'ireny fanafody à large spectre reny foana satria rehefa tonga any amin'ny dokotera ianao dia lasa tsy miasa intsony ilay fanafody ary manjary lasa miteraka effet indésirable zany eo amin'ny vatana. Ny antibiotique manko misy karazany izy io ary samy manana ny toerana izay cibleny. Ohatra misy ny antibiotique miasa kokoa aty amin'ny toeram-pisefona. Misy koa ny antibiotique miagira any amin'ny kibo zany ary misy sasany koa antibiotique sasany miagira any amin'ny toerana hafa. Ohatra sendra marary tenda ianao zany ka raha sendra tsy fanafody tenda no haninao na antibiotique aty amin'ny kibo ohatra dia lasa tsisy fiantraikany amin'ny toe-batanao zany. Nefa ianao manjary lasa voamay ianao zany mihinana le fanafody nefa izy tsy miatraika akory dia lasa miteraka effet indésirable hafa indray izay fihinanana fanafody be loatra izay.